ary tompoko misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa mbola nomeny tompon'andro avelomany indray ka zao tafahoana amin'ny alalan'ny radio zao. Manarak'izany manolotra ny arabo ho anareo rehetra ny tenako amin'ity hariva ity. Engane ka samy ho salama sy tsy marofy isika rehetra mpanaraka fandarana ary samy atsapa fahasoavana avokoa isika rehetra amin'izao enim-bolana faharoa misy antsika izao. Iverina anazava aminareo makasika ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesany indray aho amin'ity hariva ity. Aorina zany dia anao vavaka fanafahana ho anareo aho, anao délivrance ho anareo aho. Mino ary matoki famonjy anareo ny tompo. Ary mimana ny andray fanafahana fa aorina fanafahana ataon'ny tompo anareo amin'ny alalan'ny zao afatra etiko zao sy amin'ny alalan'ny vavaka ataoko amin'ny famaranana dia hitondra anareo ho amin'ny fombiazana lehibe ny tompo Andriamanitra. Mino an'izany anareo. Eno tsara zao afatra hitoko zao. Maro amin'ny olona no matsapa zavatra hafahafa miseho eo amin'ny foana isa-taona. Ary misy aza efa voafaritra mihitsy ny volana amin'ny taona iny isehoan'ilay zavatra hafahafa. Fa saingy tsy hainy ny tokony atao isorohana na ialana amin'izany. Zany no antony mahatonga ny olona sasany voatery manatona piskidy na mpanandro ahafantarany ny tokony atao. Kanefa na dia efa nirosona anatona an'ireo piskidy sy mpanandro ireny aza izy dia teo ihany ny teo. Mbola niseho le zavatra hafahafa teo amin'izy mianakavy. Ohatra iray zao tantarako izao dia ny nahazo an'ity lehilahy iray ity. Hoy izy tamiko raha niantso any telefona izy, ampio ary pastera fa manana olana lehibe. Dia nantany azy aho ina le olana. Manana olana aho sady matahotra fa isika volana Novambra dia raha vaofoana ny asa ataoko. Zay zany zavatra tsapany sy hitany isika ny maitsaka ny volana Novambra izy. Efa voafaritra mihitsy le fotoana isehoan'le zavatra hafahafa eo aminy. Tena loha mafisy mihitsy fisika ny volana Novambra hoy izy no isehoan'izany zavatra ratsy eo amin'ny fiainako izany. Na inona zavatra ataony dia hiara faharavana foana ny asany isika nitoka ny volana Novambra. Zany ny zavatra voatsikariny. Tsy fifandrifian-javatra rehefa izany fa tak'izany mihitsy ny fisehon'ny ozina sy ny fanaratsy sasany. Mamaritra fotoana ry zareo ozina sy ry zareo fanaratsy rehefa miasa eo amin'ny olona. Tsy olona iray na olona roa no mahatsapa zavatra tak'izany fa olona maro. Tak'izany akeo no nahazo an'ireto mpivady reto. Nanamboatra trano fonenana ry zareo ny volana Novambra. Tsy nieritreritra zavatra hafa mihitsy ry zareo rehefa nanangana trano ny volana Novambra. Satria ry zareo mba olon'Andriamanitra ihany. Tsy te in'izay ny olona ihany koa moa ry zareo tamin'izany. Fa teoriana voana tsapa ry zareo fa misy sakatsakana ny fanamboarana an'ilay trano. Mpiasa mpanjakana ry zareo ary efa nanangona vola antaona maro entina hividianana tokotany sy hanamboarana trano. Ary mandray karama tsara sy manana fidiram-bola tsara izy mivady entina hanohizana an'izany trano amboarina izany. Fa saingy zao tsy mety vita le trano. Fisika ny mikasa anohy ny fanamboarana ry zareo dia misy olana foana. Tsy ndray mandeha na indroa no nisin'le olana fa matetika. Anka dia voasakana ny fanohizana ny fanamboarana ny trano. Ny programan'ny zareo mantsy nipetraka sy onina ao amin'le trano vaovao namboarina. Kanefa zay nambarako zay ny olana misy eo aminy. Ny asisa vaolana hita dia ny hoe andao amidy ny trano na dia tsy mbola vita aza. Andao amidy. Kanefa na dia zany aza tsy mety lafo ihany koa le trano. Hoy ny olona raha mahita le trano tsy mety vita. Tratra ny tsatoka io trano io. Tena marina ny teny nataon'ny olona. Tratra ny tsatoka ataon'ny ozina sy ny fanaratsy le trano ka tsy afaka tohizana ny fanamboarana azy. Noho izany nanantona ilay ramatoa tompon'ny trano ary ny tantaran'ny olana mahazo azy mikasika ny amin'ilay trano namboarina. Ka rehefa nodiniko ny resaka nataon'ilay ramatoa tamiko dia tsapako fa lay ozina sy lay fanaratsy tondra fahafatesana amin'izay zavatra ataon'ny olona ao anatin'ny volana Novambra no fotony olana misy amin'ilay trano namboarina. Tsy te hanaratsy ny volana Novambra akory aho raha miteny an'izany averiko indray. Tsy te hanaratsy ny volana Novambra akory aho raha miteny an'izany. Ary tsy mandrara olona tsy hanao zavatra ny volana Novambra aho. Tsy ihany no tiako lazaina. Fa ny devoly sy ny ozina kosa dia mahay mamatotra ny fisainan'ny olona, mahay mamatotra ny eritreritry ny olona. Satria amintsika malagasy sasany ny volana Novambra dia raisin'ny olona ho volana fahafatesana ka tsy azo anomboana asa na zavatra atao ono.
ka rehefa nodiniko ny resaka nataon'izy mivady tamiko dia anisan'ireo olona nanaovaniozina sy ny fanaratsy tsatoka tokory zareo ka ny vahaolana am'izany rehetra zany na ny vahaolana ho an'ilay lehilahy rava asa isiky ny vola novambra na ny vahaolana ho azy mivady tratra ny tsatoka tamin'ny fanamboarana ny trano natao ho nenana ny vahaolana am'izany dia ny fanapahana sy ny fanafoanana ny herin'ireo hery roa ratsy ireo amin'ny anaran'i Jesosy zay ihany tsy maintsy tapahana sy foanana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana mahazo ny olona tsy maintsy tapahana sy foanana ny herin'ny tsatoka ripy-any malala anazava aminareo mikaseny amin'ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana izany ao am'ty hariva ity noho izany manasa anareo aho ny andila tsofina tsara ny andinika tsara ny zavatra lazaiko mba hafantaranao na anisan'ireo olona mbola tapahan'ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana tokoa ianao na tsia aorina zany dia ataoko ny délivrance ho fanafahana anareo zay sendran'izany ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana zany mino famonjy sy hanafaka anareo ny tompo eno tsara nge zao teny ataoko izao hoe tsy tongatonga ho azy eo amin'ny olona iray na eo amin'ny fianakaviany iray na eo amin'ny taranaka anankiray ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana fa misy fotra ny eviny tao araky nefa nambarako taminareo hatramin'izay fa tonga tao amin'ny tanànany Jeriko ary nahazo ny mponina rehetra tao ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana tsy nifidy olona io fa natompotany na mpiavy kanonina sy ny toetra tao Jeriko dia samy natsapa fa misy fahafatesana ao amin'ilay tanàna misy fahafatesana sy faravana zavatra ataon'ny olona ao amin'ilay tanàna tonga atao tokoa ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana satria nisy nanozina ilay tanàna ary zany ozina nambara tao am'izany tanàna zany de efa tany amin'ny 500 taona talon'ny nanafoanan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ale ozina tao Jeriko ny bokin'ny Josoa 4:9 no milaza an'izany diko ambara de zao misy fototra ny eviny ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana mahazo anao io ary ilaina tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy any ozina sy fanaratsy zany vao miala tanteraka tsy eo aminao sy ny ankonanao intsony na inona isaka natao mponina tao amin'ny tanàna Jeriko raha ny zavanisy tao ho fa mana ny olana nisy tao tamin'izany tanàna zany dia niala maina foana ry zareo tonga tao manam-pahaizana tonga tao ny vahiny avy any ivelany hitondra vahaolana fa dia niala maina daholo tsy hitan'ny olona mihitsy ny lali ny voana niala maina daholo satria resaka ara-panahy ny fotry ny olana lay oza sy lay fanaratsy mpitondra fahafatesana mantsy tamin'izany fotoana zany dia nitondra fahafatesan-jaza nitondra tsy fahavanona nanaka eny hatramin'ny asa fameloma-tena nataon'ny olona tao Jeriko azy na asa fiompiana io na asa fambolena io dia niara-ny fahafatesana avokoa zara fa nahita vokatra ny olona anka niaritra ny mafy sy ny fatiantoka nandritry ny 500 taona mponina rehetra tao Jeriko fa saingy voavonjy ihany le tanàna sy mponina rehetra tateorina satria tonga tao Jeriko ny lehilahin'Andriamanitra tao hoe Elisa ka nitondra fanafana ho an'ny mponina sy ny tanàna ray manontolo ny boky mpanjaka 2:10 ka hatramin'ny 2:20 no milaza an'izany tantara zany ripy-any malala mila tapahana sy foanana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana misy eo aminareo na avy any aminareo na avy any amin'ireo ray aman-dreny be anao tany no ny aviny na vao tonga tao aminao satria nisy nanozona sy namosavy ianao na viaiza de zao ihany mila tapahana sy foanana izany raha ty hanana fiainana vaovao ianao zany no antony mahatonga anay manasa anao hatrany ny ho tonga hamonjy ny fotoam-pivavahana ataonay isiky ny alady mba andraisanao fanafahana asa miandry an'ilay fotoana isehoan'ilay zavatra ratsy ianao vao hitady vahaolana fa dia n'izao aoka iroso amin'ny fanafahana ianao natao afaka sy natao andresy ianao satria ho am'izany no antony natonga n'Andriamanitra ray nanome antsika zanak'olombelona an Jesosy zany ahoana ho ny baiboly ao amin'ny Galatiana 5:2 hoy izy ho amin'ny fanafahana no nanafahany Kristy antsika mila tapahana sy foanana ny ozina sy ny fanaratsy zay efa nazo toerana teo aminao sy ny ankonanao vonjeo ny fanahinao ary vonjeo takizany anko ny momba anao sy ny ankonanao tompoko azo omena toerana eo aminao sy eo aminareo intsony ny ozina sy ny fanaratsy aveliko indray le nambarako tery aloha hoe misy fotrany eviny ny ozina mahazo ny olona io iatoka indray aloha sika ka naraka hira ray aorina zany dia hotoizana fampianarana mikasiny amin'ny ozina sy fanaratsy tony fahafatesana samy tahin'Andriamanitra avokoa sika tokoa
Avinhandro iverenanao eny amin'ny raony lanitra hoan'ireo ny sinandray ny famonjena natolotrao tsy tomany ao tsy angaiay fa fantatro fisanjany ao efa voasoratra ao am-boky ny fiainana fizao efa natsangana ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ao fa efa lasa ny zavatra taloha ary nahita ao fa nidina avy any an-danitra tanàna masy dia Jerosalema vaovao Jerosalema vaovao voaorina tahaka ny ampakarina eo any amin'ny vadiny
zay maharesy no andova izany zay masoratra boky ny fiainana zay anjanak'ondry fa iseho eny raha malanitra izy dia ho tahak'azy isika dia iseho amintsika amin'izay tena endry tokoa izay ho fahafarana ranomasina ety dia tsisy fahafatesana intsony na fahoriana na fahamaintena na fitaraina efa lasa ny zavatra taloha mino izany aho sy ireo dia mifika sanao fiananana fitoerano ahy ho sambatra mandrakizay eny ary tompoko misaotra ny teknisianina isika no zahirana lefany teo zay otoizaka ny fampianarana araky nefa nambarako tery aloha tsy resaka na onoono ny filazana fa misy nioza zay fanaratsy toy ny fahafatesana tena misy mihitsy zany ny baiboly no manambara ny fisiny ary reo zavatra ratsy tsapanao fa miverimberina eo aminao sy ny ankonanao no manambara ny fisiny ihany koa tonga eo amin'ny olona iray na ny fianakaviana ray na tonga eo amin'ny taranaka anankiray mihitsy ny oza sy fanaratsy toy ny fahafatesana satria ny zavatra nataony tao ohatra raha eo anaty baiboly ity tantaraiko ity ohatra fanambarako anareo matetika ihany izy ity ny boky Samuela voalohany toko faharoa andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny dimy fahefatra amby telopolo no milaza an'ity tantara iray ity tonga teo amin'ny taranakely mpisorona ny ozana mpitondra fahafatesana ny fisehony maty ao anaty fahatanorana ny taranakely mpisorona ny fotrana tonga zany ozana mpitondra fahafatesana nazo ny taranakely zany dia noho ny nataondreo zanany lahy tamin'izany andro zany zavatra tena manampalahelo an'Andriamanitra ny nataony ary fahavetavetana be teo mason'Andriamanitra mihitsy le izy vakio tsara ny baiboly ao amin'ny Samuela voalohany ao toko faharoa andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny dimy fahefatra amby telopolo aoka fantatsika rehetra fa io zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra io ange kanefa ataon'ny olona foana dia mahatonga ozina avokoa e fantaro hatrany ny zavatra nataonao ry havana ry mpiainy malala anisa mahatonga ny ozina sy fanampitondra fahafatesana maso toerana eo amin'ny olona dia ny olona zavatra nataon'ny olona ihany voalohany ny finonao fa miainy vavaka na miainy fangatahana ataonao ny fanandry olona efa maty ao am-pasana ny finonao fa azo atao mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olombelona velona eto ambony tany ny fanandry olona efa maty ao am-pasana ny finonao an'izany rehetra zany ho marina sy mitombona dia mahatonga ozina mpitondra fahafatesana ary manokatra lalina ho an'ireo fanahy mpitondra fahafatesana eo aminao sy ny ankonanao maro antsika malagasy nefa no mino an'izany noho zany reo olona mahamonjy fasana isika ny fiandohan'ny vola novambra ary mangataka fitahina sy fanampiana amin'ny fanan'ireo olona maty ao am-pasana azo antoka fa ny olona tahaka zany dia ho vesarany ozina mpitondra fahafatesana lasa misy oza sy fanahy mpitondra fahafatesana ny fiainany sy ny zavatra ataony tsy vitan'izany fa lasa miditra ao anatin'ilay olona sy ilay fianakaviana ihany koa ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana ny devoly zany fantaniana ity fa inona tokoa moa no mahatonga anao raha hitady saina sy hevitra anatsarana no avinao ihany ianao ka hoe any amin'ny maty ianao no manao an'izany fa tsy amin'Andriamanitra velona fa inona no mahatonga anao manao an'izany dia hoy aho hoe mandeha amin'izany lalana izany ny olona satria voafaritra ny fanahy ratsy ny fanan'ilay olona ka tonga jaba tsy mahafaritra lalak'izorana fa zay tia ny devoly hitondrana azy no andehanany hoy nefa ny baiboly ao amin'ny Isaia toko fahavalo andiny faha-sivy ambin'ny folo hoy ny baiboly ary lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao skidy zay mitsitsika sy boeriboerika moa tsy Andriamanitra valy no tokony ilan'ny olona saina fa ila saina maty ho an'ny velona va izy ry mpiainy malalo aza manaiky fitan'ny hevitra ao ianao mba tsy toetra aminao ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia nisy fatara momba anao raha hitady saina sy hevitra ihany ianao amonjenao ny fiainanao amin'Andriamanitra ilay nary lanitra sy ny tany tompoko no mitady saina sy hevitra aoka hiandrandra ny lanitra amin'ny masonao dia hiantso azy amin'ny anaran'i Jesosy ianao
fa tsy any amy fasana zay misy ny tolambalo maty misy ny fanahy maty tsy any akory anao tokony ilasaina sy hevitra mahatonga oziny zany. Faharoa, ny fanompona sampy natao na endrika manao ahoana no nanehoanao lay fanompona sampy de mahatonga oziny sy fanampy fahafatesana daholo zany. Zany no ambara amy baiboly, tsy ho afabela amin'ny ozany sy ny herin'ny fanahy ratsy ny olona tia manompo sampy, ary tsy lay olona manompo an'lay sampy ihany no tongavan'ny ozina sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana fa hatramin'ny tarana mifandimby tonga hatrany amin'ny taranaka faefatra ny herin'ny ozina. Manamarina zany tantarandreo zanak'Israely araka volaza amy baiboly, nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, zany hoe niverina nanompo sampy ry zareo, nanompo Andriamanitra tsy izy ry zareo zanak'Israely. Vokany tonga teo amin'ny ozina mpitondra fahafatesana ka izay zavatra rehetra nataony zanak'Israely tam'izany de tsy mba nohaniny, tsy mba nivelomany fa nipoteny fahavalo daholo. Zay le fahafatesana niatra tamin'ireo zanak'Israely. Tahaka zany ny endriky ny sehoan'ny ozina sy ny fanampitondra fahafatesana sy faharavana teo am'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra. Andao vakina ny mahakasika an'izany hafana mandray lesona. Ny boky mpitsara toko fahenina no vakintsika 1 ka hatramin'ny 5 no mitantara ty teny ity. Toy zao voasoratra: ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely ka de natolo Jehova ho tany Midiana 7 taona izy. Mazava aloha voasoratra: nanao tsy fanao teo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely ka de nisaran'Andriamanitra ry zareo, sady natolotra Andriamanitra ho tany amin'ny fahavalony ihany koa ry zareo. Zay le ozina. 2 ary ny tanan'ny Midiana dia nahery tamin'ny zanak'Israely ka ny taony ny Midiana no nanamboarany zanak'Israely ireo fierena any an-tendrombohitra sy ireo zohy mba ny fiarovana. Ary efa namafony Israely dia avy ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra anafika azy. De nitompo tandrifiny reny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry amanosy na omby na boriky, fa niakatra izy nitondra ny omby amanondrony sy ny lainy ka ny fiaviny de tahaka ny valalany amarony, ary tsy tahisa izy sy ny ramevany de niditra tamin'ny tany izy andrava azy, ka dia nahantra indrindra ny Israely no ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehova izy. Ka dia nahantra indrindra ny Israely no ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehova izy. Zay zany le ozina niatra tamin'ireo zanak'Israely satria niverina nanompo sampy indray ry zareo. Eno tsara nge so tena ataoko izao hoe ndraindray ailitsika any am'ireo olona na vita nanao ratsy atsika na nisandoka atsika ny tsiny rehefa nisy fampitena sy faharavana teo amitsika. Tenio ny fototry zany. Takizay foana hatrany ny fijerin'ny olona. Fa hoy aho hoe de nisy fantaro aloha, so sanatrika ny nataonao ihany no nampialan'Andriamanitra, tsy hoe ho aminao, na ny nataonao ihany no nalokatra lalana ho an'ny ozina sy ny fanaratsy toy ny fahafatesana sy ny faharavana tafiditra teo aminao sy ny ankonanao. Fantaro daholo zany. De nino nazany zanak'Israely? Fa nisaran'Andriamanitra tompoko ny zanak'Israely rehefa nanompo sampy a. Ary de navelan'Andriamanitra anjaka tamin'ireo zanak'Israely reo fahavalony araka le tantara noenonao teo, araka le teny novakina teo. Fahatelo indray, satria nisy olona nanozona anao tao. Mety niady aman'olona ianao na ny ray aman-dreninao tam'izany ka nozon'ny olona ianao. Mety nanambaka na nisy ratsy olona mihitsy ianao na ny ray aman-dreninao tany aloha tany. Mety ny zavatr'olona nalainao ankerina na nalainao apitaka na nangalarinao mihitsy azy, na tonga alahelo tao anatin'ilay olona nasianao ratsy avokoa zany rehetra zany ka nalokatra lalana ho an'ny ozina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana izany nataonao zany tateoriny. Maro reo antony mahatonga ny ozina sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana na sy toerana eo amin'ny olona iray na eo amin'ilay taranaka anankiray. Ny fisiany zany ozina sy fanahy ratsy mamaritra olona maro zany indrindra no antony mahatonga anay fiangonana Refia Androrakely tsy mitsahatra ny manasanao, manasanareo ho avy hamonjy fotoan-dehibe ataonay am'izao enim-bolana faharoa zao. Ny faniry anay ho voavony tsy ho afaka tokoa ianao mandritra zao taona diavintsika zao ka marana ny taona ho mampitahina be mihitsy ianao. Enim-bolana latsaka kely mantsy sisy de hifarana ny taona, ka dia tiako atsapa fahasoavany ianao am'ty taona ity. Efa nanome fahefananay mihitsy ny tompo fa amin'ny anaran'i Jesosy no anoeranay ny herina ozina sy ny herin'ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana.
no zany amafisiko atrany ny fanasana anareo tompoko tokava ianareo mamonjy fotoana ataona isaky ny alady misy fidirindimy zahay ny alady amin'ny enora amin'ny valora amin'ny folora amin'ny robe folora ary amin'ny rora tolakandro ka zay mety aminao ary azonao vonjena no vonjenao am'ireo ora ireo zay zany ny afatra netiko anareo tam'ty androany ity raha sy fitahina sy fahasoavana lehibe ho anareo ny fahatongavana mamonjy azany fotoany dehibe ataony zany vonjeny tenanao tompoko vonjeny ankonanao manana fanirinany andre fahasoavana omba mpandresena lehibe am'izao erim-bolana faharoa misy antsika izao ivavako anareo aza ao am'izao famarany izao manao fa vavaka mandoalika mihitsy anao raha mety aminao anao vavako anareo zay marary anko ao mino fa iasany tompo anao vavaka azy isika fa milony zany de mbola anaraka hira isika aorina ny hira de ataoko lay vavaka samy tain'Andriamanitra tompo ela mivampitady kivikivy vakilo ela nadaloady ketraka mavesatra ny fo no batainao nefa tsy nalalakory resy nefa nataonao atsango tsy netiny hay Jesosy anao tsy manady mahera fa antananao mahera fefaio ianao natsanganao ka tafatsangany indray mahery lavitra no miatramizay efa resy ao no nisandratanao eny atompoko ndao ivavaka isika apetrao fonao tanana na mandeho limitsy anao ry tompandriamanitra rany malala la izy atray atraiko mandrakizay talohanao tsy misy andriamanitra hafa ateorinanao tsy misy andriamanitra mandimby fa ianao ihany no izy miasa anao ka tsy misy masakana mietsika anao ka tsy misy matohitra miantso anao amin'ny anaran Jesosy ny mpanomponao mamindra-fo am'ireo olona zay nandre ny afatra netiteto anao mamindra-fo am'ireo olona zay mangetaeta sy maniry fantratra mba ho afaka amin'ny herina ozina sy ho afaka amin'ny famatorany devoly mpitondra fahafatesana mamindra-fo am'ireo olona ireo anao amin'ny anaran Jesosy avelo ny heloka vitana avelo fahatsora vitana tapako amin'ny anaran Jesosy ny fisina ozina am'ireo olona zay mangeteta fanafahana sy famojiny foalako amin'ny anaran Jesosy ny zavatra ratsy nety ny ozina teo am'ireo olona ireo am'izao iny mbola sisy zao tsofoko rano tainao reo olondreo Andriamanitra ahita ny herinao miasa sy ny herinao magaga ny fanahy ratsy anko zao de zao miala roako ianareo fanahy ratsy ianareo fanahy mpitondra fahafatesana ianareo fanahy mahafarofy mpitondra aretina mandidy anareo amin'ny anaran Jesosy ao lasa mandeha miala tao faingana tompo Andriamanitra eo atananao reo olona ireo androany eo atananao reo olondreo androany tsofoko rano tena ndray fahasoavana lehibe toko ny olona misotra raiky misotra ary mivavaka aminao ao ho andreo olona zay mangetaheta ny amonjy fotoana zay ataonay fiangonana Rifiandrora kely mba ho toka tokoa fa tsy ho azony sampona tsy ho voasakatsakana misotra raiky malala amin'ny anaran Jesosy no anaovana vavaka misotra raha io amen zay zany tompoko ny afatra netin'androany ka de mametraka ny mandram-piona manao veloma anareo rehetra tompoko amin'ny manaraka indray tompoko